Amen. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko ary manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra koa amintsika tsirairay avy ary ny firaisana ny fanahy masina. Dia misaotra ny tompontsika tafahoana indray amin'izao sabata fafito ambin'ny folo ny volana janoary izao 2024. Izay mianadahy zany dia misaotra ny tompo manokana ary indrindra misaotra anareo koa zany izay miaraka idera mivoninahitra ny tompo ary indrindra hitady ny tavan'Andriamanitra tsika. Izay moa zany araka ny ambarantsika foana mba hihiditra ny lanitra, izay no tandrontsika. Inona ny ataontsika ho tafiditra ny lanitra. Dia araka ny henontsika teo ny hira izay niloantsika teo dia hoe ny lohateny dia hoe El Shaddai. El Shaddai na hoe Andriamanitra mahery, Andriamanitra mpiady mahery, le Dieu tout puissant. Amin'izao fotoana izao moa zany tsara ihany ny fanamariana tenenina hoe rehefa miteny hoe El Shaddai, Adonai, Elohim dia gaga indrindra antsika malagasy satria tsy mahazatra antsika izany satria ny baiboly malagasy dia tsy manonona an'ireo zany. Sy ny hoe Yeshua anaran'i Jesosy Kristy, izany no tena anaran'i Jesosy Kristy amin'ny teny hebreo. Fa rehefa resahana zany dia gaga ny olona hoe anarana inona indray izany resahanareo izany. Izany ve no tena izy sa lasa ohatran'ny hoe misy frère ihany ve fanamariana tena, fa izany no tena anaran'Andriamanitra. Elohim, El Shaddai, Adonai, izany zany fanonona anaran'Andriamanitra koa ka tsara fantatsika izany fa izany no fanonona azy amin'ny teny hebreo, fa teny gasy moa izany no andikanana azy amin'ny fiteny malagasy dia
Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa, zany le Andriamanitra ivavahantsika zao zany de le Andriamanitry ny Israely ihany koa io. Zay zany tsara fatarina koa Andriamanitra Israely io zay Andriamanitra tokana. Andriamanitra tokana nifidy an'i Abrahama dia nifidy anazy de ny taranaka Abrahama no nataony hoe Israely ary tsika dia ao anatin'izany hoe taranaka Abrahama zany no Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no nanolotra ny ainy ho fanavotana le zanakalahy tokan'Andriamanitra dia lasa mpandova miaraka amin'ny zanak'Israely tsika no Jesosy namoy ny ainy teo amin'ny havyfijaliana ka dia zany no isaorantsika ny Tompo. Zay zany hazagaga koa tsika raha maheno asa ny sitrapon'ny Tompo fa zany no tena anaran'i Jesosy hoe Yesoa. Zany no tena anarany amin'ny hebreo ka tsy tokony ho gaga tsika na ho salasala indray zany hoe inona indray zany faninonana amin'ny vaovao zany fa tsy vaovao zany fa zay no tena anarany hatramin'izay dia ny Yesoa, Adonai, Elohim, El Shaddai araky ny tenenina teo zany tokony hizatra an'izany tsika satria zany no tena anaran'Andriamanitra. Alohan'ny hivavahantsika isaorantsika ny Tompo de vakiantsika sady ny eo amin'ny Salamo fahaefatra amby roapolo. Zany no teny hanandratantsika ny Tompo isaorantsika an'Andriamanitra satria le teny eo amin'ny Salamo fahaefatra amby roapolo io zany ny andiny voalohany sy faharoa de milaza am'mahazay hoe Andriamanitra tsy toa, mahery ambony, mpanao ny lanitra sy ny tany, tompon'izao rehetra zao zay le Andriamanitra ivavahantsika. Ty salamo ty zany de salamo nataon'i Davida fantatsika tsara fa Davida dia tena hoe nividian'Andriamanitra koa ho mpanjaka, ho mpanompony. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy alohan'ny hivavahantsika. Salamo fahaefatra amby roapolo ny andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "An'ny Tompo ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao tontolo izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no manorina azy eo ambony ranomasina, eo ambony renirano no nampitoerany azy." Amen. Mazava tsara zany zay le tompon'izao rehetra zao io le El Shaddai, Elohim, Adonai, Yesoa, an'ny Tompo ny tany rehetra, ny tany sy izay rehetra eo aminy. Zany hoe anazy zany tsika rehetra zao izao tontolo izao sy ny mponina eo aminy hozy izy. Zao tontolo izao zany zay misy antsika sy tsika tsirairay avy olombelona eo am'zao tontolo zao de an'ny Tompo tsika zao fa izy no manorina azy eo ambony ranomasina, eo ambony renirano no hampitoerany azy. Amen. Hivavaka tsika hisaotra ny Tompo am'zany teny zany sy am'zao fahatateran'izao fotoana izao. Hivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra ray, Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, midera sy mankalaza anao tokoa zay le Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra mahery indrindra, Andriamanitra tompon'ny hery sy fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Ianao no nahary ny lanitra sy ny tany, niteny ianao de nisy zao rehetra zao ny teninao no nanorenanao zao rehetra zao. Ary ianao tokoa lay teny tonga nofo le zanakao Jesosy Kristy no teny tonga nofo tonga etỳ am'zao tontolo zao ho famonjena, ho fanavotana ihany koa. Eny Tompo ianao no isaoranay raha mbola velonay zahay matanjaka sy salama de isaoranay ianao. Isaoranay ianao ary indrindra isaoranay koa ianao ny amin'ny fahatateran'izao fotoana izao. Ianao no mandamina, ianao mandrindra ary ianao no miasa. Ianao tokoa no omenay voninahitra eto ka de manatreha anay tsirairay avy. Aoka tsisy ho henonay afa-tsy ny feonao eto, aoka tsy hahita fa tsy ianao ihany zay ary aoka ianao hiasa amin'ny alalan'ny faneno masina sady aminay tsirairay avy. Manatreha anay mandrakariva ka de misaotra Tompo amin'ny anaranao no naovanay izany vavaka izany. Alleloia. Amen. Amen. De zay moa zany ny salamo fahaefatra amby roapolo andiny voalohany sy faharoa. Fa amin'ny voalohany zao moa zany efa fantatsika fa hitady an'ny Tompo tsika, hibebaka mba ho tanteraka. Zay zany ny teny rehetrarehetra Jaona mpanao batisa na Jesosy raha vao nanomboka nanao ny asa zany, ministera ny fiantsoantsika azy koa, nanomboka nanao ny fitoriana de hoe nitory ny fibebahana mba hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay zany nitoriana de betsaka no nibebaka ary betsaka no natao batisa tam'ranobe zany najoboka mihitsy tam'zany ka dia zay no antony
anaovantsika izao fanombohana izao koa, etỳ am-panombohana zany tsika dia tsara raha ho tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra dia hibebaka tsika hitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra satria araka ny teny fantatsika fa zay masina ihany no ahitan'Andriamanitra. Ka tokony ho masina sy tanteraka tsika fa raha tsy zany tsy ahitan'ny Tompo sy tsy hijery antsika izy zany raha ny tena izy koa. Ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina zany amin'ilay Salamo fahaefatra amby roapolo teo no vakiantsika, akantsika teny hibebahantsika, ahafantarantsika inona moa zany no tokony atao raha hibebaka sy hitady an'ny Tompo tokoa tsika. Betsaka ny teny efa fampianarana hibebahana zany fa ty ny teny tonga androany, ty teny ty de efa nomen'ny Tompo tamin'ny herinandro tao amin'ny fiaraha-mivavaka ny WhatsApp fa ho antsika koa zany eran-tany izy ty androany. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Salamo fahaefatra amby roapolo ny andininy fahatelo vaky toy izao: iza no hiakatra any an-tendrombohitry ny Tompo, ary iza no hijoro ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga ary mihanina hamitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Tompo izy ary hahazo fahamarinana avy amin'Andriamanitry ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia i Jakôba. Amen. Zay ny teny hibebahantsika. Raha maheno teny tsika zany tonga de efa mazava amintsika angambany hoe tena mazava ny tenin'ny Tompo. Fanontaniana zany nataon'i Davida: iza no hiakatra any an-tendrombohitry ny Tompo, ary iza no hijoro ao amin'ny fitoerany masina. Eto de mampahatsiahy amin'ny niakaran'ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitry Sinay rehefa nivoaka ny tany Ezipta izy zany nirahan'ny Tompo, nirahan'Andriamanitra i Mosesy nividiany hamoaka ny zanak'Israely tao Ezipta, dia hiakatra ao amin'ny tendrombohitra izy. Tena nisy rahona, nisy setroka, nisy kotro-baratra mihitsy ary tselatra nanodidina tamin'izany fa nahatahotra ny zanak'Israely. Aleo ianao ihany hozy izy mantsy Mosesy no hiresaka amin'Andriamanitra fa tena Andriamanitra mampatahotra io. Le Andriamanitra ivavahana io zany zay Andriamanitra ivavahantsika zao de Andriamanitra tena hoe saro-piaro ary afo mandevina. Misy tenin'Andriamanitra mampilaza an'izany mihitsy. Afo mandevina izy ary tena saro-piaro. Ka zay manontany hoe iza no sahy hiakatra ao, iza no hiakatra any amin'ny tendrombohitry ny Tompo, ary iza no hijoro eo amin'ny fitoerany masina. Raha ny tena izy zany araka ny teny hoe tsika olombelona de tsisy manao marina na de iray de tsisy sahy hiakatra ao zany. Dikan'le tendrombohitra eto de zao toerana iarahantsika mivavaka zao, hivavaka tsika. Hozy ny Tompo hoe midiry ianao amin'ny efitranonao mangingina, Matthieu toko fahaenina andininy fahaenina, de fanondrainao zay mahita anao mangingina no hamaly anao. Tsirairay avy zany tsika zao manaraka an'izao fiaraha-mivavaka zao dia ao amin'ny efitranontsika mangingina tsika no mitady an'ny Tompo. Miditra ao tsika dia ao le tendrombohitra. Iza no sahy hiditra ao, iza no hiakatra ao amin'ny tendrombohitra hozy ny Davida, tendrombohitry ny Tompo ary iza no hijoro eo amin'ny fitoerany masina. De inona ny valiny? Andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay madio tanana sy mahitsy fo. Zay aloha zany mila diovina ny tanantsika. Zay mahatonga antsika rehefa mibebaka entina mibavaka ny tanana, ny tongotra, ny maso, ny sofina, zavatra henontsika, zavatra hitantsika hibebao zany aza menatra ny manonona an'izany fa zany no manakana antsika zany tsy ho sahy indrindra. Tsika tsirairay avy de efa tsy sahy na ny eo amin'ny Tompo ary satria maloto tanana zany, tsy madio tanana sy tsy mahitsy fo. Ka zay angatahantsika ny Tompo, hanadio antsika. Jesosy nirahany teo amin'ny hazofijaliana hanadio antsika. Amin'ny aorian'ny fampiresana moa zay raisin'ny mama Felicia dia ampahafantarina antsika ihany raha zao ianao zany vao manaraka izao ka maheno ka vonona ka mbola tsy nandray an'i Jesosy de misy vavaka eo fanoloran-tena ho an'ny Tompo ary raha ny salasala ny hembotra ihany koa dia misy vavaka fanavaozana fanoloran-tena. Ka maharitra hatramin'ny farany amin'izao fotoana izao fa ahita ny Tompo ianao, ahita an'Andriamanitra, tena mitady azy marina amin'ny fontsika rehetra hozy izy. Any amin'ny Jeremia toko sivy amby roapolo izy de miteny an'izany mihitsy hoe raha mitady azy amin'ny fontsika rehetra isika de tena ahita azy. Ka dia zay zany ny tenin'ny Tompo eto hoe izay madio tanana sy mahitsy fo. Zay zany aloha no henontsika amin'ny Tompo, zay hibebaka amin'izany tsika. De inona koa no manaraka an'izay? Zay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga. Zay zany.
Betsaka ny lainga, tsika tsiraray avy mahafantatra an'izany zay iainantsika. Inona ny lainga iainantsika? Lainga eo anatrehan'ny mpiara-monina vady aman-janaka, ny mpiara-monina, ny fitantanana ny amin'ny zavatra atao. Na lainga kely fotsiny ary any amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo izy de miteny mihitsy fa ny lainga ny mpandainga hozy izy dia tsy ho tafiditsy ny lanitra mihitsy. Ka dia hibebaka ny amin'ny lainga na mihanina hamitaka. Mihanina hamitaka, misy zany efa zavatra tena efa lainga sy vitaka zao, fantatra zao fa lainga sy vitaka de mbola mihanina ihany. Tena hoe ataoko ty fa tsy mampaninona anahy ako fa zay vokany ihany de vokany fa zany zany de tsy ahitan'Andriamanitra ary tsy hijoro eo anatrehan'ny tendrombohitry ny Tompo araka ny fanontaniana napetraka eo amin'ny andininy fahatelo. Ho antsika tsirairay avy zay manaraka izao zany dia fotoana zao ialana amin'ny tsy fahitsian'ny fo mba hangatahantsika ny Tompo, mba hanadio ny tanantsika ary indrindra mba hananadra ny fanahintsika tsy ho amin'ny lainga ary hiala amin'ny fitaka. Zany rehetra rehetra zany no ibebahantsika. Andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Handray fitahiana avy amin'ny Tompo izy ary azo fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Zay zany ny vokany. Rehefa tena mibebaka marina tsika ka tena mahatsiaro sy miala, zay koa zany alika hoe tsy hoe fihetseham-po fotsiny no atao zany rehefa hoe mibebaka hoe tsara be de nahafinaritra anahy le fihetseham-poko fa tena miala mihitsy, miala am'le fahotana de tsy todihana intsony ampiteny mihitsy de manao todi-kivoa tany aoriana tany ny fahotana de mijery lalana vaovao manaraka an'i Jesosy de zay no araka ny teniny eto tanteraka amintsika le tenin'ny Tompo am'zay hoe andiny fahadimy handray fitahiana avy amin'ny Tompo izy ary azo fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Ny fahamarinan'Andriamanitra zava-dehibe ho azontsika, mba tokony ho azontsika zany ka andao tsika hibebaka, andohalika tsika avy eo hibebaka hangataka famindrapo amin'ny Tompo. Andininy fahaenina, izany no taranaka mitady azy, zay mitady ny tavanao dia i Jakôba. Zany zany zay taranaka mitady an'Andriamanitra marina amin'ny fony rehetra dia tena hahazo ny fahamarinana sy ny fitahiana. Rehefa miteny moa zany ny tenin'Andriamanitra hoe Jakôba, araky ny resahantsika hoe Abrahama no nividian'Andriamanitra tany am-boalohany dia niteraka an'Isaka sy Jakôba dia le olona zany io resahana io. Rehefa miteny manko izy satria Jakôba ihany no lasa hoe Israely rehefa tenen'Andriamanitra hoe tsy ataoko Jakôba intsony ny anaranao fa Israely de ile Israely io le taranaka sy le vahoakan'Israely. Fa rehefa miteny Jakôba izy de tena le olona mihitsy zany, le olona tsirairay avy. Tsika zao zany, tsika tsirairay no tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe zahako le Jakôba zay teneniny eto zay mitady ny tavany ka dia tsirairay avy no mitady ny tavan'Andriamanitra. Aza mijery ny hafa, aza mijery ny fiaraha-mivavaka matetika hoe efa misy mpitarika mivavaka eo misy olona efa mivavaka ho anahy reo fa reo no tena mpanompon'Andriamanitra masina sy tanteraka. Fa ny tsirairay no mitady an'Andriamanitra sy mibebaka eo anatrehany de hamindra fo izy. De ho tanteraka amintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra eto hoe andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy, handray fitahiana avy amin'ny Tompo izy ary hahazo fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Amen. Misaotra ny Tompo tsika, andeha tsika andohalika hibebaka dia rehefa tsapantsika amin'ny fotoana atsapahantsika fa voavela heloka, voadio mangataka ny ran'i Jesosy mihitsy tsika hanadio satria tsisy afa-tsy ny ran'i Jesosy ihany ny afaka manadio antsika fa zay zany no fanadiovana dia ho sako tsika. Ny devoly koa manko tsy kely lalana, devoly de mampiherikerika mahatonga an'ireo fahotana reo, mahatonga an'le maloto tanana, mandainga, mihanina mamitaka. Ny devoly io fantatsika tsara ny amin'ny Genesis toko voalohany fa ny devoly no tena mpamitaka sy rain'ny lainga. Ka raha ao anatin'izany tsika dia sahia roa le devoly zany zay mamitaka mampiherikerika. Avy eo dia avy eo tsika hangataka ny fanahy-masina ihany koa mba hamena antsika. Andeha tsika andohalika hifona sy hibebaka eo anatrehan'ny Tompo. Vavaka tsika Tompo. Eny ry Andriamanitra, i Jesosy Kristy, ianao tokoa ilay El Shaddai, le Elohim, Adonai, Yeshua, mahita ny miafina rehetra. Hainao ny zavatra rehetra ary tsisy miafina aminao ny eo am-ponay tsy miloaka ary. Tonga aminay ny teninao androany zay nataon'ny mpanomponao Davida. Mahafantatra tsara anao izy Tompo.
Ka izay koa dia tahak'izany ankehitriny ampahafantarinao fa tsy mendrika satria maloto ny tananay ratsy ny fijerinay ary tsy mendrika izay tsisy manao marina na de iray ary. Vao mihiratry ny masoandro iny hozy ianao araka ny teninao dia ratsy foana ny fisainan'ny zanak'olombelona. Ka de ankehitriny zahay manesy tena mandohalika eto anatrehana n'iza amin'izao fotoana izao Tompo araka ny teninao fa eto sy tsy ho sahy zahay hanantona anao eto amin'ity tempolonao eto amin'ny tendrombohitra masina fa mangataka aminao mba diovinao ny tananay ny tenanay ny fiainanay, ny fonay manontolo mba hitsy hadio anatrehanao. Ka de mitondra sady zahay Jesosy tondra ny masoko, ny masonay tsirairay avy entina eo aminao Tompo ny fijery satria tsy mba mahay mijery zahay tsy mahay mijery ny tendrombohitra fa matahotra noho ny fahotanay noho ny tsy fahamendrehanay ka de fona aminao mba mijery zavatra hafa raha ny zavatra hitan'ny masonay tsy araka amin'ny sitraponao de diovy amin'ny ranonao soa ny masonay mba hijery anao Jesosy manomboka izao hijery le tendrombohitra hitady anao ampofonay rehetra koa. De misaotra Tompo ny amin'ny fanadiovanao satria ianao irery ihany manadio ny maso tahak'izany ny itondranay ny sofonay. Raha maheno ny teny zay androany de tsy hiala fotsiny ny teny fa tena ho raisinay Jesosy ny teny ho anay tsirairay avy. Ho raisinay mba hanadiovanao ny sofonay koa, hihaino ny feonao Jesosy, hihaino ny feonao zay Tompo ka de hanala ny tahotra, hanala ny fieritreretana koa, maheno ny zavatra misy eran'izao tontolo izao zahay maheno ny feo tsy araka ny sitraponao ihany koa. Zany matetika no mampiherikerika anay ka dia mangataka aminao diovy amin'ny ranonao soa koa ny sofonay mba hiheno anao irery ihany, haheno ny teninao satria niteny aminay ianao androany fa tena madio sy tanteraka izay dia omenao anay ny fitahiana hamarinanao zay Tompo androany ka de diovy entinay aminao ny tanana madio hozy ianao sy ny mahitsy fo, zany no teninao teo entinay aminao koa ny tananay dia maloto noho ny raisin'ny tananay ny nataonay de tsy araka ny sitraponao ka dia diovy ny tananay tsirairay avy mba hadio ao anatrehanao Tompo. Sasao ny tananay, amboary zay Jesosy hiasa ho anao ihany koa, ny tananay hiasa ho anao hanao ny asanao Tompo ka de diovy amin'ny ranonao soa ny tananay satria ny ranonao irery ihany no manadio entinay aminao ny tongotra Tompo handeha hanaraka anao hijoro mba te hijoro hanaraka anao ny lalanao Jesosy, lalanao no tianao arahanay, ianao no mifidy ireo mpianatra handeha ny lalanao, nahita ny lalanao ireo Jesosy mba te hahita anao zahay, te hanaraka anao na de ety sy tery ary zany araka ny teninao de ampio zahay hazoto hijoro hanaraka ny lalana izay efa nalehanao Tompo ka de sasao amin'ny ranonao soa ny tananay, ny tongotray mba handeha irery ihany amin'ny lalanao. Entinay aminao koa ny fiainanay rehetra, ny vavanay, ny molotray, indrindra ny lela Tompo, ny lela io de tena maika manome tsiny, maika miteny ratsy, mandainga araka ny teny teo, mandainga noho ao amin'ny vavanay, ao amin'ny lelanay no ivoahan'ny lainga ao anatin'ny fonay ny ivoahan'ny lainga ka de diovy ny vavanay, diovy ny lelanay esory amin'ny fitaka rehetra, esory amin'ny lainga mba tena hiteny ny marina, ny fahamarinanao Tompo ny marina izay tsara avy aminao irery ihany no aoka ambaranay manomboka izao na de diovy amin'ny ranonao soa ny lelanay, diovy mba hahitsy fo tokoa zahay, izay mahitsy fo hozy ianao izay mahitsy fo madio tanana zany no sahy hiditra eo amin'ny tendrombohitra ao masina ka dia diovy amin'ny ranonao soa ny tananay, diovy amin'ny ranonao soa koa ny fonay mangataka ny ranao mba tena hikoriana ao anatinay, manindraha fo, aoka le fonao tokoa no tena hiasa aminay esory ny fo vato rehetra fa mba tena ho fo nofo ka de diovy zahay Tompo, diovy ny fonay handray anao aoka le fonao maneti-tena ho tanteraka sy mendrika no hitoetra ao anatinay, zany no hisotroana ny ranao satria ao anatin'ny fo no misy ny aina hozy ianao ny ranao no tena mitondra aina ka de misotro ny ranao zahay Jesosy, sotroky ny ranao hanadio hikoriana ao anatin'ny foko, hikoriana ao anatin'ny vatako manontolo, hikoriana amin'ny lalan-drà ny ranao Jesosy handoro ihany koa izay tianao rehetra, n'inona tsy fahatanterahana, n'inona tsy fahamendrehana ao anatiko na amin'ny saina na amin'ny fo na amin'ny fanahiko, indrindra amin'ny taova ihany koa.
ny taovanay tsirairay avy de dorana am'ranao ininona tsimoka aretina, inona valana aretina, dorako am'rano Jesosy tsy hanjaka, tsy hanan-kery am'tenako, tsy hanjaka am'tenanay koa ka le ranao sotoko tena hikoriana, hanadio, hanavao ny fiteny, ny fijery, ny fisainana, ny fiainanay Tompo ny ataonay rehetra mba hainao tokoa no hanadio ka de misaotra satria ianao nanolotra ny tenanao ho fanadiovana an-dranao soa na latsaka teo amin'ny hazofijaliana manadio sy manavao anay ka de mino izay androany fa tena mibebaka taminao, nisaniza mibebaka tanteraka fona teo anatrehanao de ho hamarinina tokoa, hamarinina Jesosy am'ranao Jesosy ka de ho sazy ho sady koa hijoro ao amin'le tendrombohitra masina, zany no nasahinay koa ary ho sahako izay hitsangana andaoka sy handray ny hery, handray ny fahefana, andaoka ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana, ny asan'ny devoly de ho roahanay koa ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mivoaka nareo satana, hiala amin'ny asan'ny devoly satana rehetra, hivoaka any afarimy rehetra afo ny devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzebouba mpandainga, devoly mpamitaka rehetra am'fomba rehetra, mitondra sain-dratsy, mitondra heritreritra maloto, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, devoly mampierikerika, devoly mampisalasala, tsy handraisana ny famindram-po, tsy handraisana ny fitahiana, tsy handraisana ny fahamarinana, fa roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, devoly mpandainga, mpamitaka rehetra, ny asan'ny devoly satana, devoly menarana ela, menarana tranainy, ny lohany menarana, ny lohany dragona tapatapahana, atsipy andavaky ny elo, atsipy any afarimy rehetra afo nareo satana, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana, hivoaka ny satana sy ny devoly miala any afarimy rehetra afo, ny devoly mitondra tahotra, devoly mitondra henatra, devoly fanakanina rehetra tsy asehon'ny voninahitr'Andriamanitra, manakana ny fitahiana, manakana ny fahasoavana amin'ny tokantrano, amin'ny tenanay tsirairay avy, amin'ny fiainanay roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, devolin'ny fahantrana ihany koa, mitondra fahantrana, mitondra tsy fahalalana rehetra, devoly manakana tsy ahitana ny voninahitr'Andriamanitra, devoly mpampiherikerika, devoly mpamitaka, inona endrika famitahana ataon'ny satana, mpandainga, mpangalatra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any afarimy rehetra afo ny satana sy ny devoly, devoly mitondra ny loza, inona endrika loza, accident, loza, inona fiasana ataon'ny satana, fanakanana de didina amin'ny anaran'i Jesosy any afarimy rehetra afo fanana tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana fa any afarimy rehetra afo ny satana sy ny devoly, ny loza, ny aretina n'inona endrika aretina, n'inona valana aretina, tsimoka aretina misy am'zao fotoana zao de fanana amin'ny anaran'i Jesosy roahako amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny vady aman-janako, amin'ny ankonako, amin'ny mpanompony tsirairay avy am'zao fotoana zao fa roahana any amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy roahana any afarimy rehetra afo, satana sy ny devoly tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana, mialiky ny fahafatesana, mialiky ny fahafatesana, ny fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-batana, fanana amin'ny anaran'i Jesosy any afarimy rehetra afo, tsy hanjaka, tsy hanan-kery amin'ny fiainanay, tsy hanjaka, tsy hanan-kery amin'ny tenanay amin'ny fiainanay rehetra, amin'ny asan'Andriamanitra, am'zao mpanompona ireo mpanompo tsirairay avy zao manolo-tena, vonona hiala amin'ny fahotana, vonona hiverina amin'ny tompo dia foana ny asan'ny satana, famperikerena, devolin'ny tsy finoana, devolin'ny tahotra, devolin'ny henatra, ny asan'ny satana, devoly mpangalatra, fanana amin'ny anaran'i Jesosy any afarimy rehetra afo fa ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy no hitahiry ny tsirairay avy, ny ranao Jesosy omby, devoly mitondra fahakamoana, devoly mitondra fahalainana, devolin'ny tsy fahalalana rehetra, fanana amin'ny anaran'i Jesosy any afarimy rehetra afo tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana fa ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ranao Jesosy hanadio anay tanteraka, ny ranao tokoa harotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana, ampy-manadio, ampy-manavao, ho famonjena, ho fanavotana anay tsirairay avy de misaotra amin'ny ranao Jesosy mandrakotra, misaotra amin'ny ranao manadio, misaotra manavao anay mandrakariva, mitahiry ny tenanay, fanahinay de ampio zay hoe hitanao manomboka izao mandresy, mandresy zay amin'ny anaran'i Jesosy, mandresy ny asan'ny maizina, mandresy ny asan'ny satana, mandresy zay Jesosy noho ny anaranao fa dia fenoy ny ranao soa, sasao amin'ny ranao arakofon-dranao soa zay satria manana anao Jesosy fa ianao no nifidy anay de ianao tokoa no nifidy anay ho mpanomponao, tsy izay nifidy anao araka ny teninao fa ianao no nifidy anay ka androany
N'iza manovo tena mandray anao dia eny mivavaky ny tsirairay avy ianao ary indrindra ianao mitodi-botsitra tokoa ny fanamarinana sy ny fanamasinana ataonao amin'ny tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fiasanao, misaotra amin'ny fanadiovana sy ny famindram-po. Dia heverina handohalika isika hangataka ny fanahy masina rehefa voaroaka ny satana, efa mibebaka mahatsiaro tena voavela heloka isika, voasasa amin'ny ran'i Jesosy dia mandao isika handohalika satana tsy hiverina foana amintsika intsony satria rehefa roahana ny devoly dia lasa any an'efitra any, mitady toerana any izy raha hitany fa nadio ny toerana nialany teo ka tsy nasiany inona dia avy izy hitondra anankifito hozy izy raha iray ny roahana teo ka dia angatao ny fanahy masina, tadiavo ny fanahy masina, mihaino fo sy ny fanahintsika ny tenantsika. Vavaka isika hangataka ny fanahy masina, fenoy anao Tompo, fenoy anahy fanahy masina, fenoy anao izahay, fenoy ny fonay, fenoy ny fanahinay, ny sainay, ilay fanahy masina ameno manomboka izao ny satana sy ny devoly dia efa lasa tsy hanjaka aminay intsony ny tahotra, ny henatra fa ilay fanahy manome faherezana, ilay fanahy faherezana, ilay fanahy fahasahiana, ilay fanahy fifaliana no hanjaka ao anatinay manomboka izao. Fenoy anao izay fanahy masina, ilay fanahy masina mitondra ny fahamasinana, ilay fanahy mitondra ny fahamarinana, hanamarina anay fanahy masina. Fenoy anao izay fanahy masina, ilanao izay fanahy masina, manjaka aminay fanahy masina. Fanahy masina ampiteny ny vavanay manomboka izao, anova ny fiteninay, anova ny fihetsika, ny fijery sy ny fiainanay. Ilay fanahy masina misolo vava, ny mpisolo vava, ilay fanahy fahazavana, mpanazava, hanazava ny lalana, hanazava ny nataonay rehetra. Ilay fanahy masina ho aminay, ilay fanahy mitondra fahalalana, manome anay ny fahatakarana, fantatra anay ny miafina rehetra satria ilay Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra ambonin'izao rehetra izao, tompon'izao rehetra izao, mahalala ny miafina ka dia ianao fanahy masina angatanay hiteny ihany koa, ahafantaranay ny sitraponao ny amin'ny tokony nataonay na tsy tokony ataonay izay amin'ny fanarahana anao dia mitenena koa ianao fa voninkazo izay dia fanahy miteny mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny tsara ka dia fenoy anao izay fanahy masina. Ilanao izay ilanao izay ilay fanahy fahendrena, ilay fanahy manolo-tsaina, manome fahalalana, manome fahendrena. Fanahy masina fenoy izay ary manjaka tanteraka aminay manomboka izao ka ho mandrakizay. Tsy hiala aminay tokoa ianao fa ianao ilay fanahy masina ho aminay mandrakizay. Fenoy foana izay mitenena foana, tehirizo koa izay amin'ny anaranao, tehirizo ambany elatra ao. Fenoy izay fanahy masina aza mamela anay ire, aza mamela anay kam-boty, aoka ianao ny tarika ny mpanomponao tsirairay avy manomboka izao azoto hitady anao, azoto hitodika aminao, hametraka ny fiainanay aminao isan'andro, isan'ora, isa-jegondra. Dia misaotra fanahy masina, ianao tokoa rehefa tia dia tianao hatramin'ny farany. Misaotra fanahy masina fa tsy miverina foana ny teninao fa tena hiasa hanjaka amin'ny fo sy ny fanahinay amin'ny tenanay manontolo dia voninahitra ao izany, voninahitra ao ny fiasanao. Handroso izay Jesosy satria ianao mifidy anay hanambara hitory ny voninahitra ao, hitory ny fahamasinana sy ny fahamarinana koa ka dia tehirizy ny tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra Tompo, misaotra ny famindram-po, misaotra ny famelan-keloka, misaotra fanahy masina mameno anay hatramin'izao indray ka ho mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fiasan'ny Tompo mamindra fo tokoa, mamindra fo sy mamela heloka araka ny teniny ao amin'ny Salamy faharoa amby telopolo mihitsy izy miteny mihitsy fa sambatra ny olona izay voavela ny heliny sy voasarona ny fahotany. Ary tsika vakiana izany fa izay no tena tokony ho sambatra fa rehefa voavela heloka isika dia tena sambatra. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny olona izay voavela ny heliny ary voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'ny Tompo heloka. Rehefa tsy voaisan'ny Tompo intsony ary tsy misy fitaka ny fanahy hozy izy, izay zany tena mifanaraka amin'ilay teny teo
any amin'ny Salamy 420 ka dia misaotra ny tompontsika tsy azo sambatra dia ho feno fifaliana fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsara, mihaino vavaka, mamaly vavaka. Izy ilay El Shaddai, Elohim Adonai, Yeshua Masia. Alleluia. Amen. Dia meko an'i Mama Felicia zany ny tioan'ny fotoana. Za dia efa manao velomanareo sady zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Saotra tompoko, saotra zokerika. Dia mbola faly miara-banao tsirairay avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio sabata. Zokerika ny teny teo 2025 fa 2026 tsika. Amen, amen. Tsarantsika ny tompo fa mbola afaka tsika miara-bavaka eto voninahitra ho an'i Jesosy. Dia sorantsika ny tompo koa amin'ny fampibebahana izay nety ny zokerika teo. Raha ny bebaka marina ianao dia engany ka tena mahatsapa tokoa afaka. Mahatsapa tena afaka rehefa feno ny fanahy masina. Izao tsika dia handray ten'Andriamanitra. Aloha izay tsika hivavaka ihany koa hangataka ny fanahy masina, mbola hangataka anazy ihany tsika. Ampaherentsika ihany andraisantsika ny teny zany izay tiany fanahy masina. Ampahafantarina antsika an'io zany. Ampitandremany antsika, ampaherezany antsika, anavozany antsika izany ary hivavaka antsika. Saotranao Jesosy ihany amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Tonga izay tompo izao amin'ny fotoana ary anisanay teny avy aminao Jesosy. Mangataka aminao ny fanahy masina, okanao handray ny kontrola ny tenako ary koa handray ny kontrola zanakao tsirairay avy eranany. Sokafo ny masom-pananay tsirairay avy fanahy masina mba lalanay zava-tsoa avy amin'ny lalanao satria ianao no Andriamanitra, ianao ihany koa no Jesosy ary ianao irery ihany no mpampianatra mahery sy mpampianatra mahay, izay dia tsy mahay na inona na inona. Ka mitenena fanahy masina fa izao dia hietry ambany dia ambany ka misandrata ianao avozy izay ampianaro izay ary ampalalao izay tokony ho fantatray. Ka ny voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy ka minaranao ny angatahana izany vavaka izany. Saotra tompo. Alleluia. Amen. 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 Ny ten'Andriamanitra izay raisintsika anio dia momba ny amin'ny maro ny olona zany miteny hoe tsy mila roaina ny devoly. Dia izay zany zavatra tsapako hoe mila ampahafantarina indray antsika an'io zany hoe misy tokoa ny fahavalo ary tsy maintsy roaina tsy maintsy roaina ny fahavalo. Tsy azo avela fotsiny amin'izao satria jerevy izao tsika teo tamin'ny avy nibebaka dia tarihin'ny zokerika androkan'ny fahavalo tsy maintsy roaina, tsy maintsy roaina. Ary eto ary mahatsapa hoe ana dia tsy nomaniko ary mahatsapa eto hoe misy témoignage fohy ambarako izany rehefa avy eo momba ny amin'izay zavatra izay satria mila roaina ny fahavalo. Ny ten'Andriamanitra raisintsika dia ao amin'ny bokin'i Matthieu 10:10. Jesosy mihitsy izany no mibaiko izy mihitsy no mibaiko antsika hanao an'izay. Ry havana, aza mamita tena ary aza manay koa fitahin'ny olona izay olona miteny hoe tsy mila roaina ny devoly, mitandrema toko satria ny devoly dia tsy kely lalana, tsy kely lalana fa mila mitandrina isika. Misy mihitsy ny olona miteny hoe ohatra mita devoly foana ianareo sao ohatr'izany. Ry havana, amin'ny ara-panahy io, ara-panahy ka saorana ny tompo mihitsy amin'ny fiambenana tokony ho amintsika izany fa tsy mivazivazy amintsika ny fahavalo, tsy mivazivazy amintsika ny fahavalo fa tena romotra ary tena tezitra mafy amintsika ny fahavalo. Atao vakiantsika ny ao boky Matthieu 10:10 andiny 5 ka hatramin'ny 5:10. Dia misy verset hafa moa omeny fanahy masina rehefa avy eo ao raisintsika ihany koa. Matthieu 10:10 andiny 5 ka hatramin'ny 5:10. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao: ny nanirahan'i Jesosy ny 12 lay. Nirahin'i Jesosy ireo 12 lay ireo ka no afatra farany hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miditra any amin'izay tanànan'ny Samaritana fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranak'i Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roay ny demonia,
efa nahazo mamay-poana ianareo, koa manomeza mamay-poana. Aza mitady volamena na volafotsy na varahina ho ao anatin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay aleha, na akanjo roa na kapa na tehina. Fa ny mpiasa dia mendrika ahazo ny aniny. Amin'izay tanàna na vohitra idiranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao ka mitoera ao mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao an-trano ianareo dia miarabà ny olona ao. Koa raha mendrika ny olona ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadarana tononianareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy mampandroso anareo na tsy miaino ny teninareo, miala amin'izany trano na tanàna izany dia hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Amen. Ry havana, eto manambara fa i Jesosy mihitsy izany no niteny eto. Isika dia atao hoe kristianina. Matoa ianao miditra anatin'ity YouTube ty atao amin'ny avy Jesosy dia mahatsapa izany hoe kristianina. Izany hoe mangetaheta koa ianao hitady an'i Jesosy. Izay mahatonga anao koa eto. Ohatranay koa satria mitovy hetaheta isika dia no any an-danitra. Amen. Engany eto na izay tokoa koa anie ianao raha ohatra ka mitovy amin'izay koa ny hetahetanao. Dia eto izany dia ny tompo no tokony arahantsika ny teniny, satria raha hoe kristianina isika dia mpanaraka an'i Kristy izany. Eto dia Jesosy naniraka an'ireo mpianany izany 12 lahy. Izany hoe ny tompo izany dia maniraka olona hanao ny asany. Maniraka izany hanao ny asany satria rehefa ny asa ny tompo dia vita ny asa nataony, izay ny teneny tamin'ny teo ambony hazo fijaliana. Vita hozy izy vita. Vita ny asan'ny tompo dia anjarantsika sisa. Ary koa tamin'i Jesosy ao amin'ny Jaona izay tamin'izy nivavaka ho an'ireo mpianany dia ataony teny ny tompo tamin'izay hoe vita ny asa nasainao natao. Izay nataon'i Jesosy koa izay teny izay. Ohatrohatr'izay koa ny tenin'i Jesosy. Izany hoe vita ny azy. Dia ny tompo izany mitady mpanompo. Mitady mpanompo hanao ny asany. Hanao ny asany. Mety hiteny ianao hoe ka ianao mama Félicien fa hiteny ianao hoe ny vehivavy tsy pasteur fa ny lehilahy ihany satria eto 12 lahy. Na dia 12 lahy raha ny eto satria izay tsapam-panahiko izay zavatra misy olona metraka fantaniana angamba ny andro any na anio na amin'ny andro hafa. Na dia hoe lehilahy raha voambara eto na hoe lehilahy ihany voambara eto dia isika rehetra koa dia mila manao ny asan'Andriamanitra satria isika dia noforoniny tanan'Andriamanitra hanao mission ety ambonin'ny tany. Ary any amin'ny bokin'ny Kôrintiana dia mazava tsara mihitsy ny amin'ny asa tokony ho an'ny vehivavy. Afaka ianao manao diakona azafady. Afaka ianao manao diakona ary koa afaka koa ianao ohatra ka hoe ny tompo famezam-pahasoavana anao hoe ho mpaminany izany. Afaka koa ianao mitondram-bavaka olona fotsiny. Hoe tena hoe mpivavaka fotsiny ataonao. Asan'Andriamanitra avokoa izany. Na koa hoe mikarakara fiangonana, asan'Andriamanitra avokoa satria ireo vehivavy maro nanaraka an'i Jesosy dia nisy ny karakara an'i Jesosy sy ireo lehilahy ireo. Asa avokoa izany rehetra izany. Na hoe manadio fotsiny ara ohatra hoe ny trano-piangonana misy ianao, asan'ny tompo anie izany. Asan'ny tompo satria mikarakara ny trano tompo ianao. Ka aza raisina maivana ilay asan'Andriamanitra omeny ianao. Nefa na izany ary dia tsy mijanona amin'izany ianao fa mitory ihany koa. Manambara ny zavatra iainanao amin'ny olona. Manambara ny amin'ny fomba fiovanao sy ny fanarahanao an'i Jesosy. Izay ilay hoe mijoro vavolombelona manambara ny tompo amin'ny olona izany. Mba hanamboaranao ny tranonao any an-danitra raha te hiditra any an-danitra ianao. Raisitsika ny ten'Andriamanitra eto dia mity antsika arak'izay tiany fanahy masina ambara. 5 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
Nirain'i Jesosy ireo 12 ireo ka no afatra farany hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miditra any amin'izay tanànany Samaritana. Fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranak'i Israely. Amen. Teto ry havana dia tamin'ny fiandohana teto. Tsitra lalabe amin'io satria efa nambara teto fa ny jentilisa dia ireo olona izay tsy jiosy izany. Ary koa ny Samaritana zany dia afaka jerenao ny tantara an'ilay vehivavy Samaritana. Izy ilay niresaka momba ny rano tamin'i Jesosy ao amin'ny jaona 4. Oka ianao hamaky ny tantara. Ary ilay vehivavy mihitsy no niteny tamin'i Jesosy eo amin'ny 15 ataovaka itsika ihany satria mety misy olona tsy mandray baiboly. Jaona 4 15. Vakitsika na Jesosy tompo. Ozy ilay vehivavy Samaritana zany tamin'i Jesosy ozy izy vakiko na Jesosy tompo ny teny. Jaona 4 15. Fa hoy raha vehivavy Samaritana tamin'i Jesosy, ianao ka nahoana no mangataka amiko rano hosotroina nefa aho vehivavy Samaritana. Tanareo izany verindram-pandeha. Fa hoy raha vehivavy Samaritana tamin'i Jesosy, jiosy ianao ka nahoana no mangataka amiko rano hosotroina nefa aho vehivavy Samaritana. Fa ny jiosy dia tsy manandrara amin'ny Samaritana. Amen. Tanareo izany. Izany hoe tamin'ny fotoana io dia ny jiosy zany. Ny jiosy dia tsy afaka zany manandrara amin'ny Samaritana. Jesosy nefany nangataka rano taminy. Izay zavatra izay raha maki ny tantara io ianao dia manambara ny amin'ny hitorian'ny tompo aminy ny amin'ny famonjeny. Ary nahatonga ilay vehivavy nino an' Jesosy. Ary eo ko fantatsika tsara fa amin'izao tsisy tsoa zany hoe barazo hoe aty ihany no tokony hovonjena, aty ihany tsy tokony hovonjena, fa tsika rehetra dia zanak'Andriamanitra avokoa, asa tan'Andriamanitra ka mamonjy antsika rehetra izay manaiky hovonjena ny tompo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 afaka raisinao koa ny verse asan'ny apôstôly 10 ny amin'ny tenin'ny Petera zany io. Ny amin'ny tenin'ny Petera fa ny tompo Andriamanitra dia izy tsy mizaka havan'olona izy zany. Tsy mizaka havan'olona izy. Asan'ny apôstôly 10 7:30. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Dia ny lohabava i Petera ka niteny hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Kisako kely any fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahany. Amen. Mijanoko hatreo. 7:30 ka hatrava 30 no novakiko. Ato amin'ny apôstôly 10. Io le tantaran'ilay Corneliu izay efa netiko na tamin'ny teto na tamin'ny en direct ny alatsinainy na azafady ny talata na alakamisy. Fa eto zany dia manambara ny amin'ny Corneliu. Ny Corneliu dia izy romanina ilay lehilahy amin'ny italiana zany izy. Dia nefany izy nisehoana anjely. Izay nahatonga ny Petera, afaka vakinao tantara, nahatonga ny Petera ny lohabava mihitsy hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Amen. Ary toy izany mihitsy hoe fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Amen. Izany hoe ny tompo Andriamanitra dia tsy mizahatavan'olona fa izay mankasitraka azy zany. Izay mankatoana azy no ankasitrahan'Andriamanitra. Dia iverintsika tao amin'ny bokin'i Matteo. Dia tamin'io zany ireo mpianatry ny tompo voatany am-piandohana tany ho any mihitsy ireo. Fa raha manomboka mamaky ianao ao boky isan'ny apôstôly dia rehefa nandray ny fanahy masina izy ireo dia jereva fa tena hoe nanomboka ny paritaka mihitsy nanao ny asan'ny tompo eran'izao tontolo izao. Ary any amin'ny Matteo any boky farany dia manambara mihitsy ny tompo nanome fahefana sy ny hery satria asainy mandeha
any farany zao tontolo zao mihitsy zay tonga any amintsika mihitsy ny ten'Andriamanitra tonga amintsika gasy any koa. Zay le hoe misy diso mihitsy ny fitenina mpitondra fivavahana amin'ny teny hoe ny anay ihany no marina. Zavatra tena hoe mampalahelo fo mahare zavatra ohatr'izany tsy azo atao mihitsy ny miteny izany hoe ny anay ihany no marina, hoe ny anay ihany hiditra any an-danitra ry havana. Fa iza moa isika no asa hiteny an'izany? Tsisy mihitsy hoe fiangonana voafetra anaty baiboly hoe ity fiangonana ty dia ity ny ao any an-danitra ty, ity any makany an-danitra anarana fiangonana ohatran'izao. Isam-batan'olona no iseho anatren'Andriamanitra, isam-batan'olona. Ka mila mitandrina isika. Antsika ny ten'Andriamanitra ny 7 atao amin'ny Matthieu 7. Dia hoy izany Jesosy amin'izy ireo, ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ry havana tamin'izany fotoana izany dia efa niteny Jesosy hoe mila izany mitory ny amin'ny hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tsika zao fantatsika tsara amin'izao andro ianantsika zao dia tena hoe zavatra marobe no miseho. Efa ao Matthieu 24 mihitsy zavatra miseho. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 9 mihitsy zavatra miseho. Okanao hamaky azafady ao amin'ny Apokalipsy 9 mihitsy zavatra miseho. Okantsika tena hoe hamaky tsara handinika ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe efa anatin'ny vaninandro mavaivay tsika izao. Mila mitandrina be tsika satria efa miseho avokoa ny fahambara rehetra nambaran'ny Tompo izany. Dia nefa tamin'izany fotoana izany Tompo niteny teto hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha tamin'izany izy no niteny efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zao tsika efa aty amin'ny taona 2026. Dia ahoana izany no ahafantarantsika hoe efa manakaiky tokoa Jesosy satria zavatra nambaran'ny Tompo dia efa miseho ny akabeazany kely sa ny mbola tsy tanteraka, kely sa hoy aho fa marobe efa niseho. Dia toizantsika ihany miteny. Dia hoy ny Tompo hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. 9. Zao zany ny baiko nomeny sitrano ny marary. Amen hatreo aloha. Ry havana, raha ohatra ka natsoa ny Tompo ianao dia tokony sitrana marary. Tsy ianao kory no manasitrana marary, fa Jesosy ny fanahy masina no miasa ao aminao. Satria ny Tompo izy tetỳ ambonin'ny tany dia nanao ny asany, ary ny asa izay nataony efa teny mihitsy izany dia tokony ataontsika ihany koa, ary mbola hanao asa lehibe noho izany ara isika. Ka tokony tsika tena hoe ahatsapa hoe manao ahoana moa ny ara-panahintsika. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy Tompo hoe sitrano ny marary. Rehefa misy marary ao aminao, rehefa misy marary amina olona hafa izay mitady aminao, dia tokony hivavaka ho azy ianao mangataka amin'ny Tompo sitranon Jesosy ilay olona. Manaraka an'izay, atsangano ny maty. Amen. Ry havana goavana be izany. Goavana be ny hoe atsangano ny maty. Mampametra-panontaniana antsika hoe atsangano ny maty. Ry havana matoa ny Tompo miteny dia vitantsika izany rehefa feno fanahy isika. Rehefa feno fanahy isika dia vitantsika izany. Manaraka an'izay, eto dia matadidy alohan'izany hoy ny amin'ny Paoly apôstôly tamin'izy ilay nitory teny tao amin'ny efitra ambony rihana, dia nisy zalahy ilay mipetraka teo amin'ny varavarankely izay, dia nianjera izy. Nianjera dia maty ilay zazalahy. Dia i Paoly apôstôly no nahavelona anazy. Izay ohatra anankiray ty fanahy masina ho tsapantsika eto. Efa tamin'ny fotoana Jesosy efa tsy teo intsony izany. Efa tsy teo intsony Jesosy. Dia manaraka izay dia hoe diovy ny boka. Amen. Ry havana. Ny olona misy boka izany dia anatin'ny vavaka, anaty fandroana devoly, anatin'ny vavaka asitrana ilay olona. Nefa mila mino koa nefa ilay olona. Mila mino ilay olona. Mila mino ilay olona. Manaraka an'izay, roay ny demonia. Amen. Zay ary ilay izy, io ilay teny io. Roay ny demonia. Baiko ny Jesosy io. Ho an'ny olona, ho an'ny fiangonana izay milaza hoe tsy mandroaka devoly dia mitandrema Tompo fa feno devoly be dia be izany amin'ny fiangonana misy anareo. Ary aminareo ihany koa. Satria baiko ny Tompo mihitsy io hoe roay ny demonia. Raha hatramin'ny fahazazan'ilay olona
Ohatrany kibony reniny olona anankiray ka tsy mbola norohana devoly mihitsy dia fanahy marobe mamatopatotra an'ilay olona raha efa lehibe ilay olona na tanora ary. Satria ny antony anatin'ny kibony reniny dia efa toy ny mpanota ihany mantsika zanak'olombelona, satria teraka avy amin'ny ota isika. Dia eo ilay devoly tamin'ny razambe koa fa matopatotra avokoa izany. Dia raha olona anankiray tsy nirona devoly nandritra ohatra hoe 30 taona 70 taona, ohatrany ahoana re ny fanahy ratsy anatin'ilay olona, ohatrany ahoana. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina isika, mila mihitsy mandroaka ny fanahy ratsy, mila roahina ny devoly, mila roahina ny devoly. Manaraka an'izay, hoy ny teny Tompo hoe efa nahazo mamaim-poana ianareo koa manomeza mamaim-poana. Jesosy dia nibaiko io hoe manome mamaim-poana, fa tsy hoe kory hoe anao délivrance anao dia ame vola aho. Misy anie manao an'izany, efa nare an'izany mihitsy aho, efa nare an'izany mihitsy aho. Misy olona manambara an'izany mihitsy. Misy manome vola atao zay vao atao délivrance, na koa hoe mila manao an'izao na manao an'izao. Ry havana, oka hitandrina isika fa ny Tompo mibaiko hoe efa nahazo mamaim-poana ianareo koa manomeza mamaim-poana. Eto fanahy masina dia mampafantatra hoe raha efa afaka ilay olona atao délivrance dia nahazo mamaim-poana ianao izay fahafahana, dia izay ianao vao manome mamaim-poana koa, izany hoe omenao ho an'ny Tompo, ho an'ilay asan'Andriamanitra izany izay ho atao. Satria ny Tompo nanafaka anao dia manome koa anao ho an'ny Tompo mamaim-poana ho an'ny, satria nafahan'ny Tompo ianao. Zay ilay izy. Ianao manao délivrance koa dia tsy hoe kory hoe ameo an'izao vola izao aho, omeo 2 alina aho, satria atao délivrance ianao. Mila mitandrina antsika Tompo, mila mitandrina antsika. Na koa hoe mila manao fafoli-karena ianareo fa mila atao délivrance. Ry havana, mitandrema Tompo. Ny Tompo no ampatsapa an'ilay olona izay tokony omeny. Ny fanahin'ny Tompo nikasika an'ilay olona ny amin'ny omeny, karakarana ny fiangonan'Andriamanitra sy ny ondrin'Andriamanitra ao amin'ilay trano. Amen. Fizaintsika ny tenin'Andriamanitra. 9. Aza mitady volamena na volafotsy na varaina ho ao anatin'ny fehikibonareo. Amen. Hitanareo izany? Tena hoe tsy ao anaty zavatry ny tany mihitsy izany. Tsy ao anaty zavatry ny tany mihitsy izany. Aza mitady volamena na volafotsy na varaina ao anatin'ny fehikibonareo. Mila mitandrina Tompo. 10. Na kitapom-batsy ho amin'izay alea, na akanjo roa na kapa na tehina, fa ny mpiasa dia mendrika azo ny aniny. Amen. Ny Tompo no mikasika an'ilay olona izay anaovana asa manome anao. Fa tsy hoe kory hoe ameo an'izao ako, ameo an'izao ako. Mitandrema Tompo, fa Andriamanitra anie miondrika mijery antsika zanak'olombelona. Miondrika izy mijery antsika zanak'olombelona. Asa manao ahoana no ataonao amin'ny asan'Andriamanitra? Sao dia mitady volamena na volafotsy ianao araka ny tenin'Andriamanitra eto? Sao dia mitady zavatra eto anaty fehikibonao? Fa hitan'Andriamanitra io, hitan'ny Tompo io, hitan'ny Tompo io. Ka mila mitandrina be mihitsy isika. 11. Amin'izay tanàna na vohitra idiranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao ka mitoera ao mandra-piala anareo. 12. Ary raha vao miditra ao an-trano ianareo dia miaraba ny olona ao. Eo zany aloha zavatra anankiray zany eto. Tsika zany dia tokony afantatra tsara ny amin'ny toerana zany izay mendrika hitoerana mandra-pialana zany. Rehefa manao ny asan'Andriamanitra zany. Mila manontany ny Tompo aloha satria izy ny tompony asa. Fa tsy manaonao foana zany izay ny anankiray izay. Dia manaraka an'izay 12. Ary raha vao miditra ao an-trano ianareo dia miaraba ny olona ao. Amen. Mila miaraba olona ihany koa. Mila miaraba olona ihany koa. Dia 13. Koa raha mendrika ny olona ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tonononareo.
fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatolonareo. Zay le hoe shalom, salama ary fiadanana ihany koa. Zay ne le izy tena hoe fiadanana zany no tonononao amin'ny olona. Ny atao aminao avy Jesosy dia manao hoe shalom, satria tena hoe fiadanana no tonononao amin'ny olona, fiadanany tompo izany. Tsy atao fahazarana fotsiny fiadanany tompo, satria jereva zavatra goavana be io teny tompo io, fiadana no tonononao, ary miteny mihitsy tompo eto izany hoe fiarabana zany le izy, satria amin'ny 10:20 hoe ary raha vao miditra ao an-trano ianareo dia miarabany olona ao. Fiarabana io, shalom, salama. Tamin'izahako tany Madagasikara dia ny olona any ambanivohitra zafady ao Antananarivo zany dia nahavariana kely ihany nanaitra kely ihany, misy ny olona any ambanivohitra efa miarahaba dia manao hoe salama, manao hoe salama, dia manaitra kely ny foko le izy, satria le salama dia tena hoe shalom, ary tena hoe fiadanana. Tokony hananantsika mihitsy izay fiadanana izay, tokony ho tsapantsika gasy manomboka an'io izany, fa tena hoe fiadanana. Ary ny tompony efa miteny eto, koa raha mendrika ny olona, dia 17:20, koa raha mendrika ny olona ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tonononareo, fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatolonareo. Amen. Zay zany le izy. Rehefa tsy mendrika ilay olona dia miverina aminao ilay fiadanana voatolonao. Io anatiny fanahy io, fa tsy hita maso io, araka fanahy io, tena hoe misy fiadanana mihitsy tonga aminao, voatono vavanao, dia rehefa ohatra ka tsy mendrika aloha dia verina aminao zany fiadanana izay. Teo raha ny bebaka izokerika dia naheno tsara amin'ilay hoe ny amin'ny vava, momba ny amin'ny vavantsika zany. Zay zany le izy. Raha manonontsika zany ny amin'ny hoe fiadanana, dia tena hoe pe mihitsy zany mivoaka vavantsika amin'izay hoe shalom, fiadanana. Ka raha ohatra ka hoe le olona mendrika dia mahavoray an'le izy, fa raha tsy mendrika dia miverina amintsika zany le fiadanana. Amen. Goavana be io teny io, misaotra ny fanahy masina tsika. Dia andininy 4:20 tsika izao. Ary izay tsy mampandroso anareo na tsy mihaino ny teninareo, miala amin'izany trano na tanàna izany, dia ahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Amen. Zany aloha. Ry havana, zavatra mampatahotra io, satria ny antony dia zao. Eto izay menadahy eto, efa taona maromaro azy izay ny eto. Taona maromaro tsy tadidiko firy intsony. Ny teny izay vao ambaranay teto hatramin'izay dia engany ho fiadanana ho anao. Engany ka tsy apetrakay ao ambaravarany tranonao na ao amin'ny toerana misy anao ny vovoky ny kapanay. Engany tompo. Fa engany ny fiadanan'ny tompo no ao amin'ny toerana misy anao izay anao manaraka eto hatramin'izay taona maro izay. Satria ny antony dia izay manambara eto ny tenin'Andriamanitra, manambara eto ny tenin'ny tompo, ka hoy ny teny tompo averitra mandeha hoe 17:20, ary izay tsy mampandroso anareo na tsy mihaino ny teninareo, miala amin'izany trano na tanàna izany, dia hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Amen. Izany hoe raha tonga eto ianao ka mihaino ny tenin'Andriamanitra, mihaino ny tiany tompo hanaovanao, nefa ianao tsy mihaino fa manao izay tianao atao foana, dia toy ny misy dia tongotra anay, dia ny vovoka amin'ny kapanay any amin'izay alehanao rehetra. Amen. Any amin'izay misy anao rehetra, satria ny tompo mahitanao. Ho avy ny fotoana hanadinany anao, raha ohatra ka tsy mankatao ny tompo ianao. Aoka hiomana ianao rehetra ka mbola tsy handray an'i Jesosy, rehefa avy eo
raha vola ianao anaraka an' Jesosy tanteraka. Ka raha ohatra ka hoe tsy mankatoa ny tompo ianao ny amin'ny teny izay voambara, dia toy ny misy dia nivovoky ny kapanay any amin'ny toerana misy anao. N'aiza n'aiza le ianao, ara-panahy tompo, ara-panahy, ara-panahy. Tena marina izany, ara-panahy. Maro be zavatra hita amin'ny ara-panahy. Na anio fotsiny eo atoandro fotsiny izay nivavaka tanatin'ny gropy dia namangy ny fanahy masina, namangy ny fanahin'ny tompo. Ary noho efa nivavaka izay talohan'io izany teo am-pandroana devoly, teo am-pivavahana azafady, dia tao anatin'izay tanatin'ireo fotoanareo izany no nahitany raha an' Jesosy ara-panahy, ara-panahy. Hitako anatin'ny fahitana izany mikipy, hitako ny raha an' Jesosy izay le hoe ara-panahy, ara-panahy. Izany hoe ny tompo mahita antsika, eo Jesosy, eo Jesosy. Izay zavatra izay momba ny raha ny tompo izay, ny voalohany ahitako ny raha an' Jesosy dia tamin'izay natao batisa tany Madagasikara izany, izay le ho avy Jesosy izany. Dia taprès an'iny dia rehefa misy zavatra indraindray ohatra, dia rehefa tena hoe ao anatin'ny fanahy zahako dia indraindray ny ataon'ny tompo dia hitako ny raha mitohy izany le izy. Ka mampafantatra izany Jesosy amin'izay hoe eo izy, eo izany izy amin'io. Ry havana, eto manambarany amin'ny vovoky ny tongotra. Hitan'ny tompo izany ny vovoky ny tongotra, ka mila mitandrina isika, mila mitandrina tompo. Miovà tena ho amin'ny tsara bebe kokoa. 5:10. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izay tanàna, noho ny amin'izany tanàna izany. Ry havana, jereo zavatra nanjoan'ny Sodoma sy Gomora, fa tena hoe afo, lasa toy ny lavenona le tanàna, hafa avy any an-danitra mihitsy no nilatsaka. Ka raha ny tompo miteny eto hoe ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Amen. Ahoana re no anjo an'ny olona izay tsy mankatoa an' Jesosy? Ahoana ny anjo ho an'ny olona izay tsy mankatoa an'i Jesosy? Ry havana, mila isika matahotra mafy ny tompo, satria ho avy ny tompo. Aza maniratsira ny tenin'Andriamanitra hoe tsy azo atao mandroaka devoly, hoe aza mandroaka devoly. Hanary fanan'olona any amin'ny elo ianao raha ny teny izany. Ary raha ianao no tsy manaiky roana devoly dia aza atao amin'ny olona tsy ho roana devoly, satria maro be ny fanahy mitandahatra any amin'ny elo. Ry havana, ny témoignage fohy ambarako aminareo dia misy mihitsy ny fanahy ratsy, misy mihitsy ny fanahy ratsy. Ankehitriny rehefa ohatra ka misy olona na hoe amin'ny telefônina fotsiny ara miresaka amiko, dia indraindray henoko hatraty amiko ilay fanahy ratsy ao anatiny, henoko hatraty amiko. Raha ohatra indray ka any ivelany dia indraindray henoko mihitsy ilay devoly tena hoe mandalo eo akaikiko raha ao anatin'ilay olona izany, dia fantatra hoe ny olona iny misy devoly ny olona iny. Eo ihany koa amin'ny fofona ihany koa indraindray, olona hitanao hoe fitafiana mihaja, na hoe hitanao hoe olona hoe avosasa hoe madio zao, nefa misy fofona indraindray toy ny fofona faty, mihoatrana fofona faty, mihoatrana fofona faty fofon'ilay olona mandalo. Ry havana, devoly izany, fanompotsapy izany. Ka ahoana moa no tsoroaina ny fahavalo? Ahoana no tsoroaina ny fahavalo? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Efesiana 5:9, tsy ovakiko manontolo fa raisy naoty, Efesiana 5:9, 10.
ka hatramin'ny faha-roapolo dia vakiako fotsiny ny andininy faha 1/10. Manambara izany fa mila isika tena hoe mitafy ny fiadian'Andriamanitra mihitsy, fiadiana avy amin'Andriamanitra mihitsy andresentsika mihitsy. Ady etrehantsika ny toko ety ambony tany, ady ataontsika ety ambony tany. Andresentsika mihitsy ny amin'ny fanambolen'ny devoly edivantsika. Eo amin'io manambara ny amin'ny fitaovam-piadiana izay omen'ny tompo antsika. Zay mahatonga antsika nandroaka ny fanahy ratsy teo. 10 vakeo nanasoso tompo hoe raisiko amin'ny 10 efisana toko faha 1 10 ka hatramin'ny 1/10. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Amen. Fisako hoe 12 fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Iavana zay le izy. Fanahy ratsy eny amin'ny rivotra no fahavalontsika. Eny amin'ny rivotra. Izy no mpanjakana izao fahamaizinana izao. Efa misy vitsivitsy ny video manambara ny amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny lanitra eny ambony iny izay hitako anatin'ny lofy. Satria ao amin'ny voalohan'ny lanitra eo dia faharoa, fahatelo mbola vezivezy ihany ny Satana. Zay no manambara ny eto hoe fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Eny amin'ny rivotra. Ry havana, betsaka ny fanahy eto ambony tany ety, ary betsaka noho ny olombelona. Barako aminao izany. Betsaka noho ny olombelona. Ka mila mitandrina isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila tsika miady mba haresy ny fahavalo. Ao amin'ny bokin'ny Isaia ihany, azafady, ao amin'ny bokin'ny Efesana ihany, eo ambadika eo toko faha 4 andininy faha 17 dia manambara an'izao amin'ny anaran'i tompo hoe aza manome toerana ho an'ny devoly. Efesana toko faha 4 andininy faha 17. Aza manome toerana ho an'ny devoly. Izany hoe misy izany manome toerana ho an'ny devoly. Jesosy dia nandroaka devoly. Izy no arahantsika izay ataon'i Jesosy. Fa tsy azo amboarimboarina io. Tsy handeha mihitsy ny fiainanao tompoko raha mbola misy devoly ao aminao. Tsy handeha mihitsy na inona na inona ataonao. Mila tsika mandroaka ny fanahy ratsy foana. Mila tsika miady amin'ny fanahy ratsy foana. Miady foana mandroaka ny fahavalo tahaka ny natao Zokerika teo. Mila mandroaka ny fahavalo. Izay no mahatonga anay mitarika eto. Ianareo koa mandroaka any amin'ny plasy misy anareo any. Satria tsy afaka izay ahita izay misy anareo any. Fa mila ianareo koa miasa koa nareo mandroaka ny fahavalo raha vonona ho afaka ianareo. Satria izay no tian'Andriamanitra ho ahafahantsika. Tean'Andriamanitra farandraisitsika dia ho faranantsika ny fotoana ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko faha 5. Petera voalohany toko faha 5 andininy faha 7 vakiantsika ka hatramin'ny andininy faha 9. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Petera voalohany toko faha 5 andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 9. Mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona miherona mitady izay arapany. Amen. Hatreo aloha. Ny devoly fahavalontsika tompoko dia mandehandeha tahaka ny liona miherona mitady izay arapany. Mitady izay arapany. Andiny faha 9. Toero izy ka niorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany no manjo ny rahalahinareo rehetra manerana izao tontolo izao. Mila toerina, mila roaina, mila averina any amin'ny ela ny fahavalo. Fa tsy avela fotsiny hanjakanjaka amin'ny tenantsika satria mpangalatra anie ny devoly, mpangalatra.
tsy manana trano izy dia isika olombelona no tadiaviny ho alaina, tadiaviny hipetrahana ka aza manaiky an'izany, aza manaiky an'izany fa roay ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia miala izy. Tadiavo ny délivrance anao raha te hiditra lanitra ianao. Andriamanitra dia tsara, Satana dia ratsy. Tsy maintsy isika misafidy izay plasy misy antsika. Andriamanitra ray ihany azontsika hotokoina. Any bokin'ny Apokalipsia afaka vakianao ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo, manambara ny amin'ny Satana ho azery ety ambonin'ny tany, ho azery ety, loza ho an'ny tany anie izany rehefa tonga ny fotoana, loza ho an'ny tany. Fa amin'izao izy mbola eny ambony mbola mandehandeha eny izy ary mandehandeha ety araka efa noteneniko tamin'ny toriteny teto indray mpandeha, ety ambonin'ny tany, ety no biraon'izy ireo, ety ny toeram-piasanany ety ambonin'ny tany. Ny ataony dia mihaza olona, mihaza fanahy, ry havana, aza manao vazivazy ny mandrakizay na fa oka ho vonina tsara isika hitady an'Andriamanitra. Baikon'i Jesosy ny amin'ny hoe roay ny devoly, ka tokontsika ankatohan'i Jesosy raha te ho afaka. Hivavaka antsika tompoka hamarana antsika ny fotoana. Ho anao izay mbola tsy manana ny tompo ho tompo sy mpamody fiainanao dia raha vonona ianao handray Jesosy anio dia afaka ianao manaraka ny teny izay ambarako. Afaka ianao mandohalika sady amin'ny toerana misy ianao raha mandohalika ianao. Fa raha tsy afaka mandohalika ianao anio dia amin'ny fotoana izay mampalalaka anao no andolehanao. Dia mibeba mihitsy amin'ny fanahy, ataovy amin'ny fanahy mihitsy ny fibebahana, fa aza atao amin'ny nofo fa ataovy amin'ny fanahy. Dia ny tompo hiaino anao. Tena hoe eto amin'ny tompo mihitsy ny momba anao manontolo, mibeba aminy. Dia izay ianao vao mandray Jesosy ho tompo sy mpamody fiainanao. Vavaka antsika tompo angatantsika amin'ny tompo ny famindram-pony amintsika raha ohatra ka hoe nanao vazivazy koa ianao ny amin'ny hoe tsy mandroaka devoly. Na koa matahotra ianao, matoa izay matahotra dia izy izay ny ao anatinao, satria ampitahorina ianao. Izay mantsy angeny ataony, ampitahorina satria izy rain'izay izy, rain'ny fampitahorana izy. Izay mahatonga an'ireny filma mampatahotra ireny, satria mampatahotra ny olona izy ary mahafaly anazy mihitsy izany, mampijaly, izay ny anazy ny zavatra ataony, ampitomany, ampijaliany, ampitahoriny, tsy ampatoriany, ampandengainy, ampitenenany teny ratsy, izy avokoa izany ampedivany, ampijangajangany, ampanaovany fitafiana tsy mendrika alainy baraka. Izay ilay izy fa fambaraka avokoa izany rehetra izany. Ampisotroany toaka, asainy foka sigara ho potehany tsinona ka ho potehan'ilay tempolin'Andriamanitra. Ka mila antsika tena hoe miova tanteraka tompo raha te hiditra ny lanitra. Vavaka antsika tompo. Jesosy tompo misaotra anao izahay. Ny amin'ny fotoana teto Jesosy mankasitraka anao. Misaotra tompony amin'ny teninao hatramin'ny fiandohana. Izay nentin'ny mpanomponao Jesosy ary ny teny izay mbola noentiko teto ihany koa Jesosy. Misaotra anao satria tianao izay Jesosy ary tianay koa ianao. Mankasitraka tompo malala ary mamindra fo aminay ny amin'ny vazivazy izay ataonay zanak'olombelona. Jesosy areo ny zanakao izay maniry handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Oka ianao hiaino ny fibebahany Jesosy. Oka ianao hamindra fo amin'izy ireo. Ka mamela azy Jesosy tompo. Oka ianao naraka ny teniko raha ohatra ka tsy fantatrao izay zavatra tianao ambara. Ity Jesosy mangataka ny famindram-ponao. Mamela ny heliko Jesosy. Fafao ny fahotako Jesosy hatramin'ny fahazazako ka hatramin'izao tompo. Mamela ny heliko ianao. Mifona tompo satria tsy nafantatra hoe mila mandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainana. Te hiditra lanitra Jesosy ka ity Jesosy raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka anio. Sokafako ny foko Jesosy midira tao am-poko ianao. Oka ianao anjaka tao anatin'ny foko. Oka ianao tompo hanavao ahy, hanamboatra ahy. Tompo fafao ny anarako any amin'ny elo. Fa soraty kosa ny anarako any an-danitra ny bokin'ny fiainana. Te hody any an-danitra tompo rehefa hiala ity. Ka ity Jesosy
mino anao aho fa ianao ilay zanak'Andriamanitra, ianao ilay voaomby teo ambony hazo fijaliana, ianao ihany ilay Andriamanitra fa telo fa iray, telo izay iray. Ka ity Tompo mandray anao ho tompo sy mpamonjiko. Tompo mamindra-fo amiko, mamela ahy, ampianaro aho fanahy masina, tario aho fanahy masina manomboka anio, avozy aho, alao amiko ny toetra ratsy rehetra, ampianaro aho hiova tanteraka. Ka misaotra anao Jesosy. Ho antsika kosa dia ny olon-tena isika. Tompo misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao, satria ianao nampafantatra anay Jesosy anio ny amin'ny tokony androanay ny asan'ny maizina Jesosy. Ity izay Tompo anolontena ho anao. Anao ny asanao Jesosy hijoro tena miaramila Jesosy izay tsiraray avy. Ankatoanao, anao izay tianao Jesosy, satria anao no Andriamanitray. Ianao no niantso anay ka naradianao izay Jesosy malala ho. Mamindra-fo amin'ny tsiraray avy Jesosy izay mibebaka aminao, izay nanao vazivazy ny amin'ny hoe fandroana ny asan'ny maizina. Mamindra-fo amin'izay mibebaka aminao Jesosy. Tompo ho anao izay Jesosy mandrakizay doria, satria ianao fanolotra ny tenanao anay. Ka misaotra Tompo. Misaotra tompony amin'ny fotoana teto, misaotra tompony amin'ny fitiavanao, misaotra tompony amin'ny réseau, misaotra Tompo satria ianao mbola manome fahafahana ho anay, ankehitriny ahafahanay manambara ny fahatsaranao. Misaotra Jesosy ny voninahitra ho anao irery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra isika mandrakizay doria. Amin'ny anaranao tompony angatahana izao vavaka izao. Ka misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika. Izay ny fotoanantsika ny Tompoko dia amin'ny herin'ny indray tsika no ena eto raha sitrako Jesosy Tompo fa amin'ny herinandro moa misy ny vavaka en direct ny talata sy ny alakamisy izany amin'ny 10 alina aty Eropa dia amin'ny 12 alina ny Madagasikara izany. Dia izay dia mametraka velomina aminareo izay menada dia samihata hitombo daholo tsika tsiraray avy dia amin'ny sabata toy izao indray tsika no ena eto amin'ny 9 alina aty Eropa dia amin'ny 10 alina any Madagasikara. Izay raha veloma Tompoko tahian Jesosy daholo eo. Amen.